antsika indray ny senia atao anatin'izao fandaharana olo-pirenenao izao. Voalaza ny andininy fahavalo amby telopolo amin'ny lalàna mifeny senia ary fa anjaran'ny senia ny mamaritra ny politika ny fanabeazana sy ny fanentanana ara-pifidianana. Noho izany adidimasina izany indrindra dia miara-miasa amin'ireo mpisehatra samihafa ny senia ary ao anatin'izany indrindra ireo rafim-panjakana izay misehatra ao anatin'ny fifidianana. Dia ho arahantsika atao anatin'izao fandaharana izao ary mikasika izany. Tanjon'ny paikady-pirenena izay narafitra ny senia niaraka tamin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana dia ny mba hatsapany rehetra fa zo sy adidy ny mifidy ary manana andraikitra amin'izany ny tsirairay. Amin'ny maharaharaha-pirenena ny fifidianana dia tsy miambo ho mahavita tena ny senia fa tena ilaina tokoa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpisehatra hafa amin'ny fifidianana. Amin'ny maharafitra miandraikitra ny olo-pirenena ny ministera-mponina sy ny fiahiana ara-sosialy ary ny fampoarana ny vehivavy dia anisan'ireo rafitra miara-miasa amin'ny senia izy ireo. Ny departemanta misy anay zany dia manana ny adidy amin'ny fanabeazana ny olo-pirenena ka tsy mahasakana ny fiara-miasa izay satria mitovy ny tanjona iraisana dia ny fanabeazana ny maha-olo-pirenena. Ny antony nandrafetan'ny voan'ireo-pirenena mpisahana ny fifidianana na ny senia miaraka tamin'ireo atao hoe plateforme multi-acteur malaza azy io paikady io dia entina indrindra hijerena voalohany indrindra ny sehatra hanentanana ny olo-pirenena rehetra mahakasika ny fifidianana mba ho resy lahatra zany ny olo-pirenena tsirairay fa adidy ny mifidy. Ny antony mahadidy azy dia voalohany ny atao hoe olo-pirenena dia manana adidy, manana zo ka ny zo ny olona tsirairay dia tsy azony raha tsy manefa ny adidy izy. Ka teo indrindra zany ny antony nanaovana ny paikady anankiray io hoe ahoana ny fahitan'ireo mpisehatra rehetra ireo ny fomba fanentanana na ny serasera efa nataon'ny senia teo amin'ny fanentanana rehetra nataony hatramin'izay dia inona no natsaraina dia inona no notazomina. Ny fanabeazana sy ny fanentanana olo-pirenena rehetra no tanjona iombonan'ny senia sy ny ratsamangaikana miaraka amin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ary ahitana ihany koa ny rafim-panjakana. Maro dia maro tokoa ny sehatra efa natao sy izay mbola ho atao mba ahafahana mahatratra ny atao hoe latsabato momba nandraikitra. Resaka paikady momban'ny fanabeazana olo-pirenena amin'ny fifidianana sika izy io dia rarahan'ny tsirairay avy nokatra amin'ny olo-pirenena tsotra heverina koa fa tena hoe asan'ny reo fikabanana tsy miankina mpanjakana sy ny antoko politika izy io kanefa moa amin'ny rarahan'ny tsirairay avy dia misy reo ataoko hoe sehatra avy amin'ny mpanjakana miara-miasa amin'ny senia amin'ny fanatanterahana zany. Tanjona amin'ny fiara-miasa amin'izao fotoana izao moa zany dia araka ny resako teo hoe fampitoboana ny aindainday ny demokrasia ilaina fantatry ny olo-pirenena tsirairay avy inona moa zany demokrasia zany, atao inona moa zany fifidianana zany, inona moa ny zavatra andrasana fifidianana, ahoana rehefa mifidy zay. Ilaina zany ampianarina mivoaka hoe hevitra ty zavatra ty fifidianana ty fa tsy zavatra akory ampahafantarina amin'ny vahoaka zany fa lafo vidy iny vato alasana iny ka tsy tokony anaovana tandrevaka zany. Ny paikady koa zany dia manakina amin'ireny mpanjakana reny zahay na zareo koa moa misy moa ny efa sehatra hifanakatozan-kevitra atao hoe cadre de réflexion izy amin'ny teny français zay ataonay aty amin'ny senia efa sehatra efa mipetraka sehatra fiara-miasa fifanakatozan-kevitra izay zavatray ary dia ao anatin'ireny no atao hoe fifandraisan-dahatra amin'ny hoe andraisana ny andraikitra tena hoe mivatana mipaika any amin'ny vahoaka mpidy ahitana hoe inona le asa tokony tanterahana mikasikan'izay fa dia zay atao amin'ny senia dia manolotanana ary misokatra tanteraka amin'izay fiara-miasa tokony. Tsy vitan'ny senia samirery tokoa izany adidy masina amin'ny fanabeazana sy fanentanana olo-pirenena ara-pifidianana izany. Izany no antony mahatonga ity farana manaiky sy manokatra varavarana trany ho an'ireo izay vonona hifanomitanana momba ny fanomanana ny zotra-pifidianana ao anatin'ny fombiazana tanteraka, izany hoe madio, mangarahara ary ekeny rehetra. Tsara ho marina mandrakariva fa dia anisan'ny antoky ny ho avin'ny firenena ny fandraisana andraikitry ny vahoaka amin'ny raharaha-pifidianana. Entanina trano izany ny rehetra mba hahisitraka ny zony sy handray ny andraikina.
dia izay indray ary ny fandarantsika tamin'ity androany ity isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'ny farany aza tonona trano fa isaky ny talata sy alakamisy ao arian'ny vavao amin'ny teny malagasy ny fotoanantsika veloma tompoko